Marika toko 5:10. Ny nitsaran'ny Pilato an'i Jesosy sy ny nanolorany azy ombona tamin'ny hazo fijaliana. Ary niaraka tamin'izay raha vao maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona sy ny mpanorandalàna mba amin'ny sinedriana rehetra dia niara-ny saina ary namatotra an'i Jesosy ka nitondra azy dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va ny mpanjakan'ny Jiosy? Ary izy namalaka nanao taminy hoe, voalaza anao. Ary ny lohan'ny mpisorona ny ampanga azy zavatra maro. Ary Pilato dia nanontany azy indray hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Zao amaron'ny zavatra hiampangany ianao zao. Fa Jesosy tsy namaly intsony na dia indray-mbava akory aza, ka dia gaga Pilato. Ary isaky ny avy ny andro firaviravona, dia fanao no mandefa mpifatotra iray izay angatahany vahoaka. Ary nisy anankiray ilay atao hoe Barabasy, nifatotra tao mba amin'ny mpikomy sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Ary ny vahoaka niakatra ka nangataka azy hanao arak'izay fanaony aminy. Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe, tianareo va raha ny mpanjakan'ny Jiosy no alefako anareo? Fa fantany fa fialonana no nanolora ny lohan'ny mpisorona azy. Fa ny lohan'ny mpisorona nanome fony vahoaka fa aleo Barabasy no alefan'ny Pilato azy. Ary Pilato namaly ka nanao tamindray hoe, ka inona ary no ataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'ny Jiosy? Ary ny vahoaka niantso indray hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Pilato taminy, fa inona moa ny ratsy nataony? Nefa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Pilato tia ahazo sitraka amin'ny vahoaka, ka dia nandefa amin'ny Barabasy ho azy. Fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony azy mba ombona amin'ny hazo fijaliana. Ny nanombona an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny miaramila nitondra an'i Jesosy hoe ho an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy sady nandrandrana satroka tsilo ka nasaro ny lohany. Ary dia niarahaba azy hoe izy arahaba ary mpanjakan'ny Jiosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy sady nandrora azy. Dia nandohalika sy niankohaka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fimehezana izy dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiany azy indray ny fitafiany. Ary dia nentiny ombony amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Simona Kirenianina, rain'ny Aleksandro sy Rofosy izay nandalo avy tany an-tsaha no notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha adika fitoeran-karandoha. Dia nitolorany divay miaro miora izy, nefa tsy nentiny sotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy, dia nanaovany loka ny fizara ny fitafiany, ahitany izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanombony azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'ny Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no ombony tamin'ny hazo fijaliana koa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nifikifi-doka nanao hoe, ia, ry ilay maharava ny tempolo sy mahatsangana azy amin'ny atelona, vonjeo ny tenanao ka midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary toy izany koa ny fanesony lohan'ny mpisorona, fa niresaka izy sy ny mpanorandalàna nanao hoe, namonjy ny sasany izy fa ny tenany tsy hainy vonjena. Oka Kristy mpanjakan'ny Israely hidina hiala amin'ny hazo fijaliana ankehitriny, mba ho hitantsika
ka inontsika. Ary ireo niaraka nombona tamin'ny azo fijaliana dia naneso azy koa. Ary nono tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: Eloi, Eloi, lama sabakitany. Izany hoe raha adika: Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Ary ny sasany izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe: indro miantso any Elia izy. Ary ny anankiray niazakazaka dia nanatsoboka sponge tamin'ny vinaingitra ka notohizany tamin'ny volotara dia natohony ho tsetsefin'i Jesosy. Fa hoy izy: oka hoe izahantsika na ho avy ampidina azy Elia na tsia. Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Ary nefitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe: marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny. Ary isan'ireny Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba kely sy Josesy, izay nanaraka azy ka nanompo azy fony izy tany Galilea, mba amin'ny vehivavy maro koa izay niaraka taminy niakatra tany Jerosalema. Ny nandevenana an' Jesosy. Ary noho ny hariva, satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata, dia avy Josefa avy any Arimatia, lehilahy manankada, izay isany Sinediona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa. Ary saniditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha maty sahady Jesosy, ka dia niantso ny kapiteny akao aminy izy ka nanontaniany azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa nahare tamin'ny kapiteny izy dia nomeny an'i Josefa ny faty. Ary izy nividy ariry madinika dia nampidiny ny fatin'i Jesosy ka nofonosy ny ariry madinika. Ary nalevony tao amin'ny fasana izay nolavahany tamin'ny vatolampy dia nanakodia vato eo amin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary Maria Magdalena sy Maria renin'i Josesy dia nijery izay nametrahany azy.